Nanteraka fianana tampanao gazety ihany koa androandry ny mpitolona ny KMD na ny komite miaran'ny demokrasia tamin'ny taona 2024 izay misy an'Andriamatoa Petra Kotonena moa ty fikambanana ity izy ireo izay miantso ny fampifondrona kely ny mpitolona tamin'ny taona 2024 vola ravoavy no mitaritra ny andinin'izay Tsirakotarson kosa nakansara. Miantso ny fitambarana sy ny fampifondronana hery ny mpitolona KMD 2024 ny mpitolona avy any Moronmania izay tarihan'Andriamatoa Petra Kotonena. Eo anatrehan'ny zava-misy mety tsy ahomby azy amin'ny fanovana izay nitakina nandritra ny hetsika 2024 dia mitaky indrindra ny tokony isian'ny fiaonam-be-pirenena ny mpitolona KMD 2024 izy ireo. Ny problema namako no manahirana fa ny problema ny firenena izay manahirana sy ny problema ny tambatra sy ny problema ny TGV sy ny problema ny les as sy ny problema ny UDS izay ny problema manahirana fa ny manahirana dia zao nisy vahoaka be dehibe nandany andro ary maty teto tamin'ny fitopolo tamin'ny raika amby sivifolo raha ohatra kajikajy fotsiny no mampizarazara ny olona ianaovana ihany soa aveto avelao ny kajikajy be loatra fa ny zavatra tokony hanahirana dia zao mba aoka fomba fiteny fianarasoa ho divaitiny ny tolona izay nataony olona. Ho an'ny faritra Moronmania manokana dia hifanome fotoana ao Ambositra re Vohiparintany 120 meo avy zao ny KMD 2024 ny amerinana ny fivondronana sy ny firaisankina mpitolona 2024 momba ny fametrahana ny Repoblika Fahefatra famaritana ireo foto-KFDB fanovan'ny tolona 2024 fametrahana fepetrana ramaso mitondra amin'ny Repoblika Fahefatra mba tena ahatateraka ny fanovana ireo ny heverin'ny KMD 2024 fa horesana amin'izany. Mikasika ny fifidianana araka ny nambaran'Andriamatoa Petra Kotonena hatreto dia tsy manana kandidatoanana ny atoko tambatra fa saingy nitsipihany fa raha ny faniriany atoko dia tokony olona nandray anjara tamin'ny tolona 2024 no hitondra.